Mivavaka isika ry havana. Indreto izay Andriamanitro mifanatrika aminao sy ny voninahitrao rehefa notarianao lalana ho tonga eto amin'ity tempolonao ity. Ary miandry ny fitsaranao izahay, ianao lay mandinika ny vosin'ny fo, mahafantatra anay eny lavitreny. Jesosy Kristy Tompo, mangataka ny anavaozanao indray ny famindramponao aminay izahay amin'ity fanompona masina tanterahana eto ity, dia aoka ho tovinao ny fanatrehanao, ka irao ny fanahy masina, tsy hampangay ay anay, andrenesana indray ny teninao, lay velona sy mahery, ary miditra eo amin'ny fiainanay. Omeo anay ny fanahy masina, andresy lahatra anay bebe kokoa, androso, ahatsapa fa tena mamonjy ny teninao Andriamanitra. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny karatra mofonaina dia manondro ny Hebreo 4 andininy 12 sy 13 ho anjara soratra masina ivelomantsika amin'ity anio ity. Hebreo 4 andininy 12 sy ny 13. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra no ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonina sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo mason'izay iafarany ny ataontsika. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Soratra masina tsy izovina amintsika ny voalahatra ho anjarantsika fiangonana amin'ity fotoana ity. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra velona sy mahery. Ny tenin'Andriamanitra dia mitsara sy manadio. Ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery. Arak'izany miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia velona sady mahery. Raha velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra dia sady mamelona izy no mampahery. Izay miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia velona sady mahery. Santionana eo amin'ny soratra masina manamafy zany hevitra zany, ny Isaia 7:9 manambara ny faharetany tenin'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, maina ny ahitra malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamantsika dia haritra mandrakizay. Hoy ny Matthieu 4:20, ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Velona ny tenin'Andriamanitra, mandrakizay ny tenin'Andriamanitra, tsy mety levina ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny dikiny hafa dia hoe miaina mananaina ny tenin'Andriamanitra. Ary ny hoe koa mahery dia midika hoe miasa ny tenin'Andriamanitra, miasa amikery ny tenin'Andriamanitra. Na koa hery ny tenin'Andriamanitra, energia ny tenin'Andriamanitra. Mety hoe voavin'ny sakafo maraina ianao, mety mbola tsy ny sakafo maraina koa aza angamba, dia tsy manana n'ilay angovo, na kelikely ny angovo, enti miatrika ny tontolo andro. Fa ity soratra masina ity koa ry havana dia mampianatra antsika ny hoe tena antom-pivelomantsika ny tenin'Andriamanitra. Mamelona antsika ny tenin'Andriamanitra, angovo enti miatrika ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tafahoana amin'Andriamanitra sy ny teniny ianao dia mahazo hery, mahazo angovo vaovao entina miatrika ny fiainana. Izany ny famonjena enti ny tenin'Andriamanitra, lay velona sy mahery. Misy kristianina tsy misaritra mihitsy. Manino zany? Tsy mamaky Baiboly mihitsy. Tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Raha atao hoe tsy namaky dia tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra.
efa ela betsy ny charge dia maninona tsy velona tsony fantatsika izany tsika mpampiasa finday aza chargena ny telefoninao eo iny tsy afaka miasa intsony ary impiry ny finday anao no chargenao fahananao impiry ndre mandeha isan'andro ve matanjatanjaka ndre mandeha isaky ny 3 andro ve fa tena mila ny tenin'Andriamanitra ho antom-pivelomantsika isika mba hananantsika angovo hiatrehana ny fiainantsika andavanandro dia tena horaisitsika hampahery atsika hamelona atsika ho antom-pivelomantsika izany tenin'Andriamanitra zany miaina ny tenin'Andriamanitra azo lazaina koa amin'ny fiteny eny manodidina eny hoe Andriamanitra tsy lany morsa izany misy ambara amin'izay fiainanao andavanandro mandrakariva izy sokafy isan'andro ny baiboly mba ho antom-pivelomanao hitondra fahavelomana aina ary ampahery anao ny faharoa ny tenin'Andriamanitra dia mitsara sy manadio ny 2:12 ihany hoy ny soratra masina manampy fanazavana velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary nitonona sy nitsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo mivizindreo kianteny ka miverina intelo dia milaza ny fanazavana fanampiny anankitelo mikasika ny hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra inona no ataony voalohany maranitra noho ny sabatra roa lela izy ny tiany holazaina amin'izany dia ny hoe tena tompo ny fandidiana ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra fandidiana eto dia tena ilay hoe mandrasarasa mihitsy fa fandidiana koa dia ilay manana fahefana eo amin'ny fiainantsika mikapakapa ny fiainantsika izy manapatapaka ny fiainantsika izy manana fahefana eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery inona moa izay zanak'olona ka hoe tsy misy fahefana mifehy azy inona moa isika olombelona raha mandeha-baranahy ny fiainantsika sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra mandidy sy manapaka fa amin'ny hevin'ny faharoa koa tsy hoe manam-pahefana ihany fa mitsirika ary mamakivaky ny fiainantsika izy vakivakiana io tenin'Andriamanitra io ny fiainantsika raha tafahoana amin'ny soratra masina sika dia vakiny ny momba antsika ambarany antsika ny momba antsika tahaka ny hoe rony fitaovana fitiliana aretina any amin'ny toeram-pitsaboana irony dia avoakany eo no momba anao hoe misy an'izao ianao tsy metimety ny fonao tsy metimety ny vavoninao izay zany ilay tenin'Andriamanitra rehefa manatrika atsika tenin'Andriamanitra sabatra roa lela didiny isika ambarany atsika ny momba atsika indraindray dia voafitaka ny zanak'olombelona manatona pahita mba ilazalaza ny momba azy anisan'izany ny andaniana vola be ao amin'ny gazety alefa ny olona isan'andro io ny horoscope dia izao ianao androany falifaly ery rehefa mba maombla izy dia indraindray miorooro hoe dia ho zany tokoa ave androany fa ny tenin'Andriamanitra rehefa velanao hitaratra anao mihoatra noho izay heverina ho pahita ho mpandinika ho mpamaky ny tananao ry havana malala rehetra amin'ny tompo aza mba ho voafitaka avelao ilay sabatra roa lela andidy sy anam-pahefana amin'ny fiainanao avelao ilay tenin'Andriamanitra mahery sady velona hitily handinika ny momba anao dia ho avoakany eo hoe iza moa ianao ahoana ny mombamomba anao fa ity tenin'Andriamanitra ity dia milaza manao hoe manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka manindrona
ao amin'ny soratra masina dia hoe voatsindrona am-po izay nandre ny teny. Tena mahakasika ny fiainana fa ny tsindrona koa dia manasitrana. Izany no ilazana hoe ilay tenin'Andriamanitra mamonjy dia tsy hoe mitsara fotsiny na mametraka ny fahefany amin'ny fiainantsika fotsiny, mandindinika dia hoe ity ratsy amin'ny ataonao, ity tsara amin'ny ataonao, fa izy koa dia mitondra fanasitranana. Fanasitranana amin'ny hoe famelan-keloka, fa fanasitranana fanomezana fiadanam-po. Izany ny soratra masina. Sabatra roa lela, tsy mandidy fotsiny izy mba handratra anao, fa mandidy izy mba hanasitrana anao. Manaisitra mikapa ny tsy ankasitrahan'Andriamanitra, tsy nambolen'Andriamanitra ary mametraka izay ankasitrahan'Andriamanitra. Manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoko. Ny farany, mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra amin'izay ampahany faran'izay dia ilazana hoe miditra lalina amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Miditra lalina amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Tadiditsika ary niverimberina tato anatin'izao febroary izao sahady ny salamo 8:30 andininy voalohany hatramin'ny faefatra dia milaza manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: Jehova, efa nandinika ianao ka mahalala, ianao ny mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitreny. Voadinika ao ny toetro na mandeha ao na mandry, ary fantatra ao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehova. Izany ilay tenin'Andriamanitra miditra lalina amin'ny fiainantsika. Ny teny dia Andriamanitra hoy ny Jaona toko voalohany, andininy voalohany. Miditra lalina amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ary ny Jaona toko 7:10, andininy 7:10 dia milaza ny fanamasinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Manamasina azy ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry havana malala, amin'izao fotoan'izao dia misy ray aman-dreny tsy mahavita mandinika ny zanany tsony. Efa tonga izay pahatsara tsy ombivava hoe fa naninona kindry. Efa tsy azafainina tsony ny kibo hoe fa ahoany. Tsy mandinika ny zanany tsony. Misy ray aman-dreny tsy mahavita mananatra ny zanany tsony. Tsy mahavita manitsipika hoe izao mety ataonao ka isaorana ianao, ity tsy mety ataonao mba miverena amin'ny lalana tsara. Misy koa olona manao hoe ty Andriamanitra dia tsisy idira ny teninao, fiainako manokana ity. Amintsika manambara eto ny soratra masina fa miditra lalina amin'ny fiainanao Andriamanitra, mamantatra anao Andriamanitra, mandinika anao Andriamanitra, ary misaora fa misy mpijery ianao dia Andriamanitra. Misaora fa misy mananatra ianao dia Andriamanitra. Misaora fa misy manamasina ianao, ny tenin'Andriamanitra. Inona moa izay olona tsy mba manao tombanezaka amin'ny fiainany? Fa raha ambaran'Andriamanitra anao fa ity mety, ity tsy mety, dia fa tombanezaka izay. Raha ambaran'Andriamanitra anao fa ity ny lalana tsara, mandihana fa famonjena izany. Ataovy antom-pivoaranao ny tenin'Andriamanitra. Avelao izay andinika ny mety sy ny tsy mety amin'ny fiainanao. Avelao Andriamanitra anambara ny fanitsiana sy ny toro lalana ho anao. Ho tanteraka ny hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery havana dia antenaina ho antom-pivelomantsika mba hamelona sy hampahery atsika. Ny tenin'Andriamanitra mitsara sy manadio dia raiso havita fivoarana vaovao indray eo amin'ny fiainanao manomboka amin'ity anio ity. Amen. Hivavaka isika. Tompo, isaorana ianao noho ny fotoana mbola niaonanay taminao ary nandrenesanay ny feonao. Feo mamelona sy mampahery, mampahafantatra fa mandrakizay ny teninao ary mety levon izao tontolo izao fa ny teninao tsy mba ho levona. Miaina ny teninao, tsy lany zavatra ambara aminay ianao eo amin'ny fiainanay andavanandro
miaino anao izahay mba ho voavonjy. Miasa ny teninao, kely hery izahay raha miatrika ny fiainanay andavanandro, misaotra fa mampahery ny teninao. Ny teninao dia mitsara anay, mamantatra anay, manadio anay. Ekena hiditra lalina amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra tsy misy, na dia izay tsy fantatra akory amin'ny fiainanay azy. Ho lavinay tsy hidiran'ny teninao. Midira zato isan-jato amin'ny fiainanay ianao, amin'izay tsy fantatra indrindra dia fantaro sy dinio Andriamanitra, ka ametrao fepetra ny teninao, ametrao ny hery ny teninao, mba ho tsapanay fa mivoatra isan'andro ny fiainanay, ary dia ho tonga amin'ny fahatanterahana izay raha hiaona aminao Jesosy Kristy amin'ny fiavianao. Dia fantatray araka ny teny novakiana teo fa hianjaanja sy hiariary eo mason'izay hiafaran'ny ataonay ny fiainanay. Jesosy Tompo, mba tsy ho tsarainao amin'izay tsy mety nataonay izahay, fa ho jerenao amin'ny masom-pitiavanao, ary ny tsara nataonay isainao, ahafaly ianao Andriamanitra, hiantoka ny fahamonjenanay ianao amin'izay mety fahosanay amin'ny tsy fahatanterahanay ny sitraponao. Ndreo ary ny asanay andavanandro apetraka eo aminao indray, ianao mahalala izay efa niafina tao am-ponay ny fikasanay tsiraray avy, dia hanapaka feno ianao, andidy amin'ny sabatra roa lela momba anay. Ampio izahay amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny fikarakarana tokantrano, amin'ny fiheverana ny fikarakarana samihafa eny amin'ny barao-panjakana na any amin'izay toerana mety alianay, fiheverana ny fahasalamanay, ny fijabona izay tozonay, dia mba hitondra ny fahatanterahanao aminao ny zavatra rehetra. Apetraka eo am-pelantananao Andriamanitra ny manamantso, ireo manana olana, ireo voafonja, ireo hiatrika fitsarana, tononina eo aminao ireo tody sy fifaliana, ireo nomenao fahasoavana manokana amin'izany rehetra izany, dia aoka hiaisotranao ny olona rehetra, na mafy na mora ny manjo azy. Tononina eo aminao ny firenenay, ary apetraka eo am-pelantananao mba ho velona sy ahery amin'ny teninao ny fiangonanao. Fehezinay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo anay no izay anona sahazao anay, ary mamela ny herokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokiana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionona mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no ampionona ny fonareo ane sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.